Fahamerabany vahoaka Malagasy aloha voalohany indrindra satria tonga somatsara eto indray tanindrazana amin'izany dia be da be ny zavatra voasonianay tany taratasy voasonianay tany maro dia maro ary tombontsoa ny firenena Malagasy. Miazoko efa tenenina sahady dia ny fitokanana ny usine fanamboarana zezika usine d'engrais izay natao any Tuliary any amin'ny volana febroary zany io nitokanana dia misy fotoananjareo avy any hitokanan'io miaraka amintsika efa mandeha ny famboarana azy zany amin'izao toy ny fiaramiasa efa nifampiresahana daholo io dia raha mandeha tsara ilay usine famboarana zezika dia hitarina makany Amboasary mba hamelematsika an'izay an'ilay zezika Malagasy izay petrapotsiny ao sy makany Toamasina. Zay aloha ny efa azo tenenina fa ny ankoatran'izay taratasy efa vita sonia be dia be ny famboarana ny lalambitsika rehetra Manakara, Tsirabe, Toamasina, ny famelomana ny Ermady, ny asa tsikelikely ao amin'ny Sekrena moa zany anisan'ny voa sonia tany daholo zany fiaramiasa ny tafika Malagasy amina société chinoise anankiray mba raha ohatra ka mitohy dia mety hisy fametrahana usine famokarana fitaovam-piadiana eto amintsika dia ny fanavaozana ny TVM CRNM zay zany anisany andeha any Chine amin'ny herinandro angamba ny DG-ny RTM mijery ny fomba hanaovana an'izay ihany. Dia be ho any zavatra nosoniavinay tany ny crédit carbone ny mikasika ny porony Mosbe ny digitalisation ny eto amin'ny aéroport eto mba ahafahantsika manaraka somatsara ny olona miditra sy mivoaka eto anisan'ny zavatra voasonia tany daholo moa zany. Mety misy adiniko aza satria be da be izy nataony sonia tany ny panneau solaire zay hisy société goavana be avy amin'ny Abu Dhabi ho tonga aty amintsika ato hanohy nefa nataony eo Moramanga dia mety hanokatra toeraka hafa indray amin'ny centrale solaire. Zay ngamba no azoko tenenina hoe marobe ny vokatra avy any mety mbola misy ho adiny koa satria be da be le izy fa ho hitatsika eny amin'ny communication eny any ny fanokafana ny inona moa ny ambasadiny Abu Dhabi koa anisany voapetrapetraka tany zay tsy ho ela ngamba zay ngamba tadidiko eto aloha ireo projet rehetra hoe ampitody daholo no hanaovana azy amin'ny herinandro dia efa maromaro no tonga eo ireo société nanao sonia miaraka aminay ireo. Andreo tokony mandeha ihany koa miresaka tokony mikasika le hoe fampidirana le mpisokony manavy amin'ny États-Unis manao mikasika zay no inona moa zany zay no antondian'ireny délégation américaine reny taty fa tsika mbola tsy nanome valiny amin'izany mbola tsisy valiteny nataotsika amin'izany zay ny azoko avaly eo dia zay ny afatra tiako amboara angambany dia satria ny zavatra miteraka resabe moko maro za tsy resaka an'ireny hoe tapis bleu fa aleo ny olona hianatra protocole zay miresaka an'ireny tany aleo izy mianatra ny atao hoe protocole fa ny fisavana entana teto alohan'izay andeha dia ny angatahako aleo tsy lotoina le mpiasan'ny douane eto hoe ny mpiasan'ny douane nanerenay isavaina entana fa zahay mihitsy no nangataka an'zareo isavany entanay. Zay aloha ny zavatra anankiray. Faharoa misy tanjona manokana izy iny satria misy namana moko namana akaiky hitako milaza hoe io zo fen'ny filoha-pirenena lalàna iresa-pirenena io zony io dia tsy tokony ho savaina izy fa ny andray ho any mangarahara nanaovanay ny fisavana iny raha izy faharoa manaraka an'izay
manome afatra mafonja iny fa nizaniza tokony savaina eto amin'ny aéroport eto fa tsy tokony hisy tsony reny entana mandeha mitsoka mangingina reny. Zay ny afatra ambany. Ils éparses oxen langue mial France tsanga Madagascar. Tsy mahampiavana ity ary tsy hisy fiaraha-mitantana zany satria ny Îles Éparses dia tany gasy fa hipetrahan'ny France. Manao didiny besandra izy na ara-pitaovam-piadiana na ara-taratasy. Fomba najilamboto tsy ara-drariny ary manala baraka. Io miprofo fa mbola tsy azontsika gasy tanteraka amin'ny fahaleovan-tena. 80 taona aty aoriana ny fahaleovan-tena dia mbola bodon'ny frantsay ny tany sy ny ranomasitsika. Tsy mety mamotsitra ny tombotsoa amin'ny mahampanjanaka azy Paris. Mody miafina ao ambadika ny teny hoe fiaraha-miasa sy fiaraha-mitantana. Tsy vato sy tany mipetrapetraka eo amin'ny ranomasimbe indianina fotsiny ny Îles Éparses fa toerana mirakitra harena tsy takatry ny saitsika ary toerana stratejika mifono harena kibon'ny tany maro. Fipetrahan'ny Frantsay eo dia manakana amin'ny Madagasikara tsy haleo tena, tsy tombo harena ary tsy hanana ho avy. Halatra moderna, arovana tobona miaramila ary fifanarahana terena. Manaitra ny sain'ny président Michael Randrianirina zahay satria ny tantara dia tsy atsiaro ireo lahateny fely fitandremana sy fifampiresahana fa atsiaro ireo izay samanohatra amin'ny mpanjanaka. Mila miverina amin'ny gasiny ny Îles Éparses, fitakiana matotra no ilaina ary tsy sy ady hevitra fa na manam-piniavana takininina ary mitantana dia tsy afaka ny andresy raha tsy ampitsika vahoaka. Antsika zao no miteny manery satria fiandrianam-pirenena ny voahitsakitsaka eto. Tsy raha diplomatika taloha ity fa aditsika malagasy rehetra. Sika rehetra mila miara-mietsika miady amin'ny fipetrahan'ny frantsay eo amin'ny tanitsika, fipetrahana izay tsy ara-drariny. Mialy Frantsa ary mila averiny tsisy ady hevitra amin'ny malagasy ny Îles Éparses. Tsy fankahalany zao fa fitakiana amin'ny fahamarinana, tsy fandrangitana fa fiandrianam-pirenena satria firenena maleo tena dia tsy anaiky mihitsy hoe anjakany vahiny eo amin'ny taniny. Mifoha Afrika ary tsy manaiky ireo fatotry ny néocolonialisme intsony. Angasy ny Îles Éparses afa-tsy any la France. Mila mitsangana zao sy ianao manomboka izao ny tantara. Sa ahoana ny hevitrao apetrao amin'ny commentaire. Fandiniana izay nataony Egochi Béhanzin, commandant en chef de la LDNA. Ndao resaka politika. Matahotra la France sao tapaka sotro finanana ka président Michael nitereny amin'ny alalan'ny ambassadeur Arnaud. Antananarivo dia ady mangina no miseho lavitra ny caméra fa mety hamaritra ny hoavin'ny Madagasikara ray manontolo. Ny DGSE frantsay no saika hanala ny président amin'izao fa voasakan'izany tamin'ny herinandro asa teo. Paris amin'ny alalan'ny ambasadiny ao Antananarivo dia te hitahiry ny tsindry ataony amin'ny alalan'ny fanomezana vola ny olona sasany ao anatin'ny gouvernement ankehitriny. Tsotra ny tanjony hitahiran'ilay rafitra napetraka ny frantsay hatramin'izay mba hiarovana ny tombotsoany eto Madagasikara. Tsindry tsy teritery ny iany amin'ny président Michael hatramin'ny ahitantsika rehetra ny fionany tamin'ny ambassadeur any Russie. Io fivany io dia fanehoana ny finiavana hiara iasa amin'ny sehatra maromaro hafa kokoa ary araka ny nambara tao anaty interview an'ny média russiana Sputnik dia matahotra mafy Paris amin'izao fotoana izao. Eo anatrehan'izay ny tambazotra frantsay sasany dia verina amin'ny fomba ratsy ny taloha zarazarao anjakana mandrisika ny risoriso miditra ny anaty lalin'ny gouvernemanta mba tsy hiova ilay rafitry ny firenena. Saingy ny zavatra tsy fantatry ny frantsay dia izao fiovana lalina ao anatin'ny politika malagasy izao zavatra amin'izao zao. Génération Z izay mpandray anjara lehibe tao anatin'izao fandresena izao tsinona dia tsy hanaiko hoe ho alaina moramora aminy izany fandresena izany. Izy tsinona nanala ny présidence ny firongony teo aloha izay voaterin'ody tany amin'ny firenena tany Frantsa. Tsotra ny zavatra takin'ny Gen Z amin'izao avalina tanteraka amin'ny pejin'ny néocolonialisme. Tsy te hiaina fahaleovan-tena saritsary mitsony ny gasy ary tsy te ho teriterena raha diplomatika fa ampy izay fotoana ninanana ny arena kibon'ny tany ny gasy rehetra izay. Tsy matahotra tsindry ara-ekônomika tsony ny gasy ary tsy voavidy vola tsony ny politisianina. Efa lasa tsy hiaina ny gasy tsony zany any. Raha Madagasikara dia misafidy ny hoaviny, tsy mila mierany Paris tsony. Io mihitsy nefa ny zavatra tiany sakanana amin'izao fotoana izao. Inona ary ny vahaolana miteny mafy sy mazava tsara fa tsy eo ambany fahefan'ny frantsay tsony ny gasy. Efa nandresy ny gasy ary pejy vaovao tiany sokatra ity, pejy tsisy ny frantsay. Androantsika gasy dia mila mirahina, mila misokatra maso tsara ary mila satria ny hoavin'ny retinositsika reto tsy any vahiny fa atsika malagasy rery ihany. Fandalinana sy afatra avy amin'ny Egochi Béhanzin, commandant en chef de la LDNA, na Ligue de la Défense Noire Africaine, mpandresy Afrika.